Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin VAOVAO. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Manolotra anao ny VAOVAO. Tsy maintsy antso fivoriana tsara pitoana gouvernement tamin'ny herinandro avy io andaninany sata manokana Antananarivo. Tsy hanovana Antananarivo amin'ny endriny ankehitriny kosa ny gouvernement fa ny vola hotantanany boriboritany no ampitomboiny. Ministra fito sy solom-bavam-bahoaka araiky amin'ny 10 hatreto no mbola nanao fanambaram-bananana. Anatetereny lalam-panorenana izany, tsy misy rototra manery ny anaovana izany na ny fitondram-panjakana na ny HCC. Etsakilan'izay, ahina azo vahana ny fangoronan-karena amin'ny business sy ny afera samihafa. Ny alatsinainy ho avy izao no afindra etsy amin'ny abatoara teo aloha etsy Andotapena ireo trabona miisa 3 sy alina avy amin'ny sekoly maherin'ny 20 no mandray azy ireo eto Andrenivohitra. Mety ho tafiakatra hatramin'ny 5 sy 4 alina izy ireo izay tao amin'ny fiaraben'ny komina sy ny miaramila. Manoloana fiakaran'ny vidim-piainana, tsy mitsaha tombony tokantrano sahirana mafy mitady ny ankohan'ny isan'andro. Tafiakatra 900 ariary ny kilaon'ny Vargasy, ary 700 ariary ny Makalioka. Fiakarana hatrany amin'ny 50 sy 200 isan-jato kosa ho an'ny legioma isan-karazany. Ary farany Animaly, Europeana 3, teratany Frantsa iray, Belge iray, tsy fantatra mazava ny iray ambiny ary teratany Maliana 2 no nisy namono alina nandritra ny fanafiana amin'ny tapiadina ny tranga tao amin'ny trano fisakafoanana iray tao Bamako. Ny andindiny avy hatrany. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana ny isambatan'olona. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo, 034 60 543 90. GSI Analakane, 033 12 606 92. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez VAOVAO. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins VAOVAO. Joyeuse Pâques avec VAOVAO. VAOVAO, toujours meilleur. Soka Vitre en Andotapena, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Andotapena, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Andotapena, très sincèrement à votre service. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût.
Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, Anoussa. Kukunji, walang tugtog kape kifuta. Yung panul kami pare. Kamuta. Kamuta tahu anjanji. Kina. Laton Jim Lebe, full demain. Et fine Oyan, fine. Bisous, bisous. Allô, je te dérange? Nana, toi là? Vers-moi ton rêve. Crédit amial, mora night. Antso efapolo minitra be zao mankany amin'ny frantsin'ny familianao anankitelo. Azonao ampiasaina manomboka amin'ny sivy alina hatramin'ny enina ora maraina amin'ny vidiny 700 ariary. Afaka misoratra anareo araka izay tianao. Tsindrio aza ny dièse 322 étoile 25 dièse. Telma, numéro 1 mora. Ny azo ny vaniko laka, ny tanina andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpona, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Fiary petrabola tsy manatsahala azo antoka mikajy ny tahiry tsy ho versand na atao andrehetra. Tahajana polisy antaona folo faingo fito polisy anjato ho an'ny petrabola telo taona, sy faingo valo polisy anjato ho an'ny roa taona ary sy faingo folo isanjato ho an'ny herintaona ho amin'ity volana marsa ity. Faingana ary mametraka ny tahirinao eny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana manerana ny renivohim-paritany teo aloha ny 2 martsa ka hatramin'ny 13 martsa 5 sy 4 arivo. Petrabola farany ambany ray tapitrisa ariary. Vola tsara gaty, mahatsara fihavana. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Afahana miantso mandritra ny adiny 2 ora be zao makany anireo numéro orange rehetra amin'ny fotoana rehetra tolotra manankery 2 andro antso iaingana ny 224 étoile 2 ararotsy ny be roa e miamanja ny antso miaraka amin'ny orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Toky fitaka fa ny ataony ho hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Ankafaliana indray tompoko lahy tsy mikivavy ny tsy dina ny tokantranonao amin'izao sabotsy arivo izao miarabanao
tonga sao tanatin'ny fampahalama-baovao ny fahitalavitra Kolo TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny faran'ny pejin'ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fampahalama-baovao amin'ny tian'io ity tsy maintsy tanterahana amin'ny herinandro iny fa raha fahatara ny fivoriana tsy ara-potoana izay amerena nivon'ny antely miram-pirenena ilay lalàna mikasika ny sata manokana Antananarivo renivohitra tsy maintsy vita alohan'ny fanokafana ny firotsahako fidiana amin'ny 27 ny volana martsa ho avy izao izay lalàna izay ampianatsony ny ministeran'ny antitany ireo solombavam-bahoaka 12 lanty teto Antananarivo renivohitra amin'ny alatsinainy ho avy izao ny iray amin'izy ireo Ratsivalaka Michel avy amin'ny Mampara nilaza fa tsy vahaolana intsony ny fivoriana tsy ara-potoana fanatediana izy Rakotondrina. Tsy mbola nisy hatreto ny fiantsony ireo solombavam-bahoaka hiatrika ny fivoriana tsy ara-potoana eny Tsimbazaza amin'ny herinandro avy iny anefa no tsy maintsy andaniny indray ny volavolan-dalàna mikasika ny sata manokana Antananarivo. Raha fanadihadiana nataonay efa nisy ny fihaonan'ny teknisiana eo anivon'ny ministeran'ny antitany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ireo mpiasan'ny komina. Amin'ny alatsinainy izao kosa ireo teknisiana ireo sy ny minisitra tompon'andraikitra no hihaona amin'ireo solombavam-bahoaka 12 eto Antananarivo raha toka ny solombavam-bahoaka Timma ihany no nifampidinika tamin'izy ireo tamin'ilay lalàna voalohany izay notsopahan'ny HCC. Fandaniam-potoana sy fandaniam-bola fotsiny sisa ny fanatanterahana izay fivoriana tsy ara-potoana izay raha nambaran'i Michel Ratsivalaka solombavam-bahoaka Antananarivo voalohany. Ho azy tokony hajanona amin'ny sata efa misy Antananarivo amin'izao fotoana izao ihany izay saingy hamafisina kosa ny fitsinjarana ny fahefana sy ny ara-bola eny amin'ireo boriboritany eniny. Zao ndray ve dia hoe anao session extraordinaire indray inona indray no dinianao e avelao zay commune urbaine Antananarivo miaraka amin'ny 6 arrondissement dia amboary fotsiny tsy ao anatin'ny lalam-panorenana ny fanamboarana ny fizarana ny vola tsy ao azo atao tsara mihitsy raisina ny vola dia ny anjaran'ny arrondissement voalohany dia izay vola miditra amin'ny arrondissement voalohany azy oka tsinjaraina tsara ny vola fa tsy hoe ny any amin'ny foibe no manao ny hevitra ny lehibean'ny arrondissement no mahafantatra ny olana ny lehibean'ny fokontany mahafantatra ny olana ka tokony ireo amena vola mba hahafahany manala fako mba hahafahany manana anjara amin'ny fanamboarana ny lalana. Efa nampelantanan'ny ministeran'ny antitany sy ny fitsinjaram-pahefana araka izany ilay volavolan-dalàna vaovao raha fanadihadiana nataonay hotazonina ho iray ihany ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Hovidiany ireo mpanolontsaina azy kosa ireo ben'ny tanàna lefitra amin'ny boriboritany enina. Ireto farany izay anana fahefana misimisy kokoa amin'ny fitantanana ny lafiny ara-bola eny anivon'ny boriboritany tsirairay avy. Raha fanadihadiana nataonay hatrany, isy filakevitry ny governemanta sy filakevitry ny minisitra manokana amin'ny herinandro io hiantsona ny depute andaniny lalàna manokana momba io sata manokana io. Amin'io no anapahana sy antsony izay fivoriana tsy ara-potoana izay. Tsy maintsy lany alohan'ny 12 volana martsa izay lalàn'izay raha fanazavana azonay hatrany. Izany hoe manana 10 andro ao aorian'ny alarobia 12 volana izany ny solombavam-bahoaka anaovana fivoriana tsy ara-potoana fahatelo amin'ity taon'ity. Hatramin'ny faran'ny taona kosa no voafaritra fa tokony hatanteran'ireo solombavam-bahoaka sy ireo tompon'andraiki-panjakana ny fanambaram-pananany eny anivon'ny fitsarana avy mba ny lalam-panorenana mbola solombavam-bahoaka raiky amin'ny 10 hatreto no efa nahavita izay fanambaram-pananana izay ary minisitra miisa 7 nakaiza ireo ambiny misy mbola andrasan'izy ireo ve tsy hantanterahana izay fanambaram-pananana izay raha ny fanadihadiana ny tanterahiny izy Rakotondrina. Vita ho azy raha toka tsy maintsy ataony fanambaram-pananana ho ny HCC ho an'ireo tompon'andraiki-panjakana sy solombavam-bahoaka malaina anao izany ireo voakasika izany profo eritaona mahery izao no nijoro ny fitondrana vaovao raiky amin'ny 10 amin'ireo solombavam-bahoaka raiky amin'ny 20 amin'ny 100 nanao fanambaram-pananana minisitra 7 amin'ny 30 anatin'ny governemanta Ravelonarivo Jean nanao izany raha toka zara nisy ampolo tamin'ireo raiky amin'ny 30 tao amin'ny governemanta ny Kolo Roger. Fa ny ambina tsy fantatro ny zavatra antranga dia tsotra kely misy ny lalàna fiainay tamin'ny voalohany dia hoe aterina any amin'ny Bianco le déclaration de patrimoine ary azon'ny olona rehetra jirena izay zavatra izay no niteraka olana atao amin'ny assemblée satria fantatritsika tsara amin'izao fotoana izao fa tsy milamina ny tany. Etrarety ataonao ny liste ny zavatra dia ny olona rehetra te-hijery makao dia mpangalatra koa afaka makao mpamonoana afaka makao. Inona ny antony mbola mampiraikiraiky ny solombavam-bahoaka sy ny minisitra hafa nanjary lasa fialan-tsiny ireo tompon'andraiki-panjakana ny fotoana tsy voafaritra anatanterahana izany fanambaram-pananana izany.
hatramin'izao tsy mbola hofetra mazava izay fehi-potoana farany tokony hantanterahana izany raha nambaran'ireo solombavambahoaka. Tsy tokony miandry zany iny satria ny filoha za maka sarakoto mamonjy zany dia efa nanao ny anjarany. Iny zany dia mitarika ny solombavambahoaka rehetra faran'izay haingana zany mandrosaka ny anjarany. Satria za zany manao hoe tsy tokony miandry tsony izy fa tokony atao daholo ny déclaration de patrimoine ho an'ny solombavambahoaka satria efa nitarihany andriamatoa filoha za maka sarakoto mamonjy. Dia hozy izy anao hoe ny délai ny faran'izay ny anany tsara ny amiko fa tsy tokony miandry fa nisy moa ny fitenena manao hoe hatramin'ny farany taona ngamba zay ngamba ny fetra farany. Teraka noho izany iahin'ny olom-pirenena mba ahafahana manadio ny karazana bizy natao ankehitriny ve ny antony fangatan'andro lava. Nahoana ny HCC no tsy mahavita mametraka mazava ny fehi-potoana tsy maintsy anaovana fanambaram-pananana nefa ny lalam-panorenana no mamaritra ny hoe 3 volana aoriana andraisana andraikitra ho an'ny ankamaroan'ireo mpanao politika sy olom-boafidy. Ny fanjakana ve no mety mamevana ity tsy fanaovana fanambaram-pananana ity sa tsindry avy aiza na avy amin'iza no tsy mahentitra ny fanjakana mahaloan'izany nefa hoe tany tandalana efa lasa andiny ny famerimberina amin'ny kabary etsy sy eroa. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika efa herinandro izao no niverina amin'ny andavanandro ny mponina indray ny fahatapahan-jiro maharitra adiny iray hatramin'ny adiny 8 izany isanandro amin'ny toerana maro eto andrenivohitra tahaka izany ihany koa ny any amin'ny faritra hafa. Nilaza kosa ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny jirama fa tsy délestage no misy ankehitriny fa olana ara-teknika no ny andro ratsy sy ny vokatra izany tsy mahalala. Ny fisian'izay délestage izay kory ny ministry ny angovo raha sendra ny mpanao gazety ny alakamisy farany teo fanatety. Ririnina tsy ampy ny rano misy délestage, fahavaratra be rano loatra misy délestage, miverina indray ankehitriny ny fahatapahan-jiro ary lasa mateti-piavy izany ho an'ny faritra maro eto andrenivohitra. Ampahany amin'izany ny eny Andavamamba 720 hektara, Talatamaty, Andorany Fotsy, Sonerana, Ampandrana, Mozole, Ankady Fotsy be Felatanana, Ambohimanarina, Sonerana ary Antamena. Amin'ny gazety no mampandreny sy ny fikorotanana amin'ny famatsiana jiro ny jirama, tsy ny olona rehetra no maharaka izany. Tsy ny jirama miatoko azy fa zay dia zay ny olana be ety aminay. Araka ny fanazavana ofisialy kosa tsy nisoloka velivelo no olana, lafin'ny teknika no mitarika ny fahatapahan-jiro. Iverina ho tsara ny famatsiana herinaratra amin'ny alatsinainy hoy ny tompon'andraikitra. Ny délestage moa zany tsisy resaka hoe économique araka ny filazana azy fa resaka teknika le izy. Tsy hisy amin'ny weekend io zany fa amin'ny alatsinainy mety efa miverina amin'ny. Nanamafy ny ministry ny angovo ny alakamisy farany teo fa tsy misy ny délestage. Tsy misy délestage hoy ny tompon'andraikitra miverina ny délestage hoy ny olon-tsotra noho ny tsy fisiany ny herinaratra maharitra ny atokantranony. Ny tsy azo titsita dia miverina ny fahatapahan-jiro matetika. Andrasana ny fivoaran'izany amin'ny herinandro avy io. Itsy ankilan'izay mbola tsy ambaratelo ny vokatry ny audit na ny fanadihadiana nataon'ny Bianco momba ny fampiasam-bola ka napitikizo ny orinasa jirama. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray miakatra isanandro ny vidin'entana ankehitriny, voakasika izany avokoa na ny vary na ny legioma hatramin'ny arina fandrehitra amin'ny entana manodidina ny sakafo, ny hena ihany no voatazona ny vidiny ankehitriny any amin'ireo tsena. Ho an'ny vary manokana tafakatra hatrany amin'ny 900 ariary, ny kilao ny vary gasy raha toka 400 ariary ny kilao ny vary makalioka. Maro ny tokantrano ankehitriny sahirana mafy mitady ny hanikoanina isanandro fanatetiana. Mihamafy ny fasahirana ny ankamaroan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao, hita mivatana ao anaty vilany ny fidangan'ny vidim-pianana. Ahitana fianana lehibe ny miditra ambava isanandro. Eto amin'ny 720 hektara tokantrano iray, fianakaviana iray manana fari-pianana antonony. Mpivarotra izy ireo ary mamelona ankizy 5. Miafy izy ireo na hena ny vola ampiasaina amin'ny sakafo, izany hoe na hena ny kapoaka, nefa ny fidiram-bola tsy miova. Zao dia miakatra faran'izay sisy ny vidin'ny vary, ny charbon tena mandainday tsy mahita odiana satria lafo dia lafo. Ankehitriny saikisaka ny 3 andro no miova ny vidim-bary. Miakatra hatrany izany 900 ariary ny vary gasy ary tafiakatra hatrany amin'ny 400 ariary ny makalioka. Mbola hitombo io mandrapatapitry ny orana. Miakatra isanandro. Mety ohatrin'ny isanandro misy eo amin'ny 100, mahery ary amin'ny 100.
Tsy ny vary ihany fa ny legioma ihany koa dia nahitana fiakaran'ny zato isan-jato na mahery, ny tongolo, ny voatabia, ny karaoty, ny haricot vert, ny courgette sy ny legioma isan-karazany. Miakatra tsikelikely ihany koa ny vidiny hatramin'ny fiandohan'ny volana febroary, efa mahatratra hatramin'ny 500 sy 200 isan-jato izany ny fiakarana izany. Na ny mpanjifa na ny mpivarotra mitaraina amin'ny fisonotry ny fiainana. Maitso manky ianao na dia tena hoe lafo e. 10,000 zao amin'izao fotoana izany ka ohatra isan'andro n'olona 4 tsy ao anatin'ny sakafo maraina. Arak'izany mbola ahina ny akaran'ny vidin'entana. Ny vokatr'izay dia tsy misy tafiakatra aty andrenivohitra noho ny aratsiany lalana sy ny toetrandro. Hanao ahoana izany ny vidin'entana ao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Aliba. Ny azo antoka sahirana mafy ny sambatan'olona, tsy mbola nilaza na nanazava ny fepetra raisiny hiatrehana izany fidanganan'ny vidim-piainana izany kosa ny fanjakana hatreto. Lafim-baovao kosa indray hosokafan'ireo abatoara nakaton'ny ministeran'ny fiompiana aorian'ny fanateran'ireo tompony taratasy fifanarahana eny anivony ity ministera ity fepetra 3 no fenon'izy ireo amin'izany ny fanajana ny fahadiovana ny fitandrona ny fahasalamana ary ny fanajana ny politikan'ny fiompiana. Tsy mbola mivaha kosa ny olona ny mpivarokena eto andrenivohitra mikasika ny kalitaon'ny hena afaka manondrana hena avy eto ny mpandrarà saingy ny filana anatiny aloha ny tokony ho lara-pameana raha nambaran'izy ireo. Fanadidiny Tsy mbola afa-po amin'ny kalitaon'ny hena amidin'izy ireo ny mpivarokena taorian'ilay famerana ny isan'ny omby aondrana navoaka ny ministeran'ny fiompiana. Ratsy ny kalitaon'ny henomby tonga eny tapa-bolana tsy aoriana nametrahana ny politika ny fanondranana henomby. Raha tsy ahivina omby 270 isan'andro no azo aondrana avy eto Madagasikara. Tsy manohitra izany ireo mpivarokena fa manaitra kosa ny sain'ny tompon'andraikitra hanome laharam-pahamehana ny filany malagasy mialoha ny fanondranana. Na hondrana avy moa tsy ahondrana fa tokony hoe ahena ilay izy aloha tokony ahena ary tena farasy ambany dia izay tsy sahirana mpivarokena maka hena eny amin'ny abatoara. Vitsy hena maka any abatoara dia tsisy alaina dia lasa izay masahirana anao. Tsy vavolana any aloha indrisy lasa mahihy zany sisany mety. Mbola mikatona nefa ireo abatoara mpanondrana henomby mankany ivelany hatreto. Tsy afaka isokatra izy ireo raha tsy manao taratasy fifanarahana amin'ny ministera anekeny fa anaja ny tontolo iainana, hitandro ny fahasalaman'ireo manodidina ny abatoara sy ireo anjifan'ny henomby ary anaja ihany koa ny politikan'ny fiompiana. Resaka remise à norme zany no natao e. Norme sanitaire ny exigena amin'izareo dia ny norme sécuritaire ary norme amin'ny politique de développement de l'élevage. Zay norme anankitelo zay no exigena tamin'izareo dia nasainy natao sous forme de programme d'exécution hoe inona ny misy calendrier d'exécution zany ny fanaovana an'io norme io dia nanao engagement izy hoe anao exécution io manaraka selon les calendriers établis. Karazany maro ny resabe vokatry ny henomby teto Madagasikara tato anatin'ny enim-bolana farany. Ity olany abatoara nakatona sy tsy manaja fepetra ity, ny fanondranana miopapana, ny fiakaran'ny vidin'ny omby ary ny savorivory momba ny fiba na ny fiche individuelle de bovidé tany Antsimo. Saika ny vahoaka madinika no fahirano tao anatin'ireo olana ireo. Vaovao mikasika ny toetry ny andro kosa indray tsy mbola mahafeno ny fepetra atahorana ao antsika eto Madagasikara hividoza Aliba saingy raha maso akaiky izany atao anatin'ny 30 ora manaraka raha ny fanazavany teknisiana mpamantatra ny toetry ny andro. Ny alatsinainy io avy izao no vinavina hiditra an-tanety ao amin'ny faritra Melaka izany raha ny fanazavana azo hatrany etsakilany. Nanambarana avy anio ny BNGRC fa efa vonona ny atrika ity rivodoza ity raha toka tafiditra eto izany misy anefa ny fepetra tokony ho raisiny tsirairay. Fanadetiny Michel Aranarzana. Mbola mitoetra ao Atsinana Nosy ireo andian-drahona matevina izay mitondra orana any amin'ny faritra Atsinana iray manontolo. Mbola ho betsaka noho izany ny orana amin'ny ireto faritra ireto: Atsinanana Analanjoroa, Fadova Fitovonany, Atsimo Atsinanana, Alaotra Mangoro ary Analamanga. Ao Canal de Mozambique kosa ilay andro ratsy izay ahina hivadika rivodoza ao anatin'ny 430 ora. Vinavina nahiditra ny tanety ao amin'ny faritra Melaka izy io ny alatsinainy izao. Raha mpitso na raha hariva, raha mpitso zany tena marina, ho hita eo ny tena fivoarana satria efa manomboka miataka amin'ny amin'ny faritra Afrika iny izy noho izany dia efa manomboka atahorana amin'izay mikasika. Toetriny antsika zany amin'izao fiandohan'ny herinandro zao dia ho ratsy ny andro zay aloha zany amin'ny ankapobeny raha ohatra Antananarivo fotsiny resahako. Ny any faritra motsika Atsinanana tsisy fivana ihany koa satria
na ho avy le cyclone na tsy ho avy dia mbola misy le andeha andrahona io zany izay mbola mamikitra mafy amin'ny faritra morotsiraka atsinarana io no alako amin'izany zany ny faritra tsy mandrefana dia amin'ny faritra iny dia maina ny andro volinandro bahavaratra fotsiny amin'ny faritra iny 7 kilometatra andrefan'ny maintirano no misy ny foibe ny ilay andro ratsy aina hivadika ho rivo-doza ao anatin'ny 8 ora amin'izao manoloan'izany misy ireo fepetra farafahakely ny tokony soroana ny loza mety ateraka izany ho ny tompona andraikitra iray eo anivony BNGRC misy zany ny tokony aloha zany ahafahan'ny tsirairay miomana dia mila zany manamafy aloha ny toerana izay hipetrahany mila fantatra ao ihany koa zany hoe toerana misy ianao ve toerana mora dibo-drano mifaritra iva zany ny toerana misy ny tena ihany koa ve toerana mety hisy risque-na glissement de terrain na éboulement raha ohatra ka zany fantatra ao fa misy an'izay le toerana misy ianao dia tokony mandray fepetra tanteraka zany ny tsirairay avy mba hiala amin'izay le toerana na faritra iva zay na amin'le toerana mety hoe misy tandidina loza amin'ny resaka fiotsahan'ny tany izay mba tsy hisian'ny loza mitranga na faharatrany io na sanatrian'izany fahafatesana mihitsy ary arak'izany mila mivonina hatrany ny tsirairay amin'ny fiatrehana ny loza hatreto tsy mitsaha mitombo ny sanitraboana raha ny statistika navoakan'ny BNGRC faritra 5 sy distrika 17 no ahitana traboana betsaka indrindra 9 no maty 709 alina no traboana ary 713 alina no nafindra toerana 707 ny tranondrava 705 ireo trano dibo-drano ary 103 hektara ireo tanimbary dibo-drano. Fa amin'ny alatsinainy avy izao ny famindran'ireo trabony etsy amin'ny abatoara teo aloha etsy Antotapenaka ka ny fiarabe ny komina sy ny miaramila no hitatitra ireo trabona ireo. Nambaran'ny tompona andraikitry ny ministera ny fanajariana ny tany indray androany fa tsy baiko ny mpamatsy vola no arahiny fa sosokevitra avy amin'ny governemanta ny fokontany ho iandraikitra ny fitandrona ny fandriampahalemana na amin'ireo toerana izay alan'izy ireo na amin'ny toerana izay hitovian'ireto trabona ireto. Fanadidiny Oliva Andriniala. Nanomboka androany ny fikarakarana ny toerana vaovao andraisana ny traboiny etsy Antotapenaka. Ilay toerana famonoana omby teo aloha. Sekoly mahery ny 20 no voaterina andraisana traboina teto Andrenivohitra hatramin'ny volana Janoary. Taoriany fiakaran'ny rano, antony nanosika ny fanjakana hikarakara ity toerana ity. Toerana azo andraisana traboina hatramin'ny 5,4 alina onona anaty tranolay. Resaka lojistika, eo resaka ny rano, ny fanaovana ny lavapiringa mobile le avy aty karakarain'ny commune. Dia misy koa mikarakara resaka hoe sakafo amin'ny commune. Dia izay rehetra izay zany no fameno miaraka amin'ny azonao tetroara teo dia mameno miaraka mandinja ahavitana ny fipetrahan'ny savony eto amin'ny toerana akaikin'ny hopitaly Manarapenitra izay. Ny zava-misy anefa saika menomenona ny amin'izany ireo traboina. Tsy resy lahatra ny andaony trano fonenany sy ny toerana akaiky azy ireo ny ankamarony. Ny saram-pitaterana hivezivezena sy ny fandaozana ny fananana no mampikaikaiky azy ireo. Mety aminay mihitsy zany le mijanona aty fa mba zavatra angatanay zany aloha zay mba amin'ny toerana misy anay ihany dia mba misy zany mba mijery anay dia mba angatanay sakafo fa sakafo zao no tena mampijaly aminay dia izay manahirana be amin'le mpianatra dia aiza amin'ny frais raha ohatra hoe miantoka amin'ny frais an'ireo mpiasa sy mpianatra isanandro ireo izy sy ny sakafo dia afaka mijanona aty izay fa aloha zay hiafy eo amin'ny rano be ihany. Mpianatra amin'izany mianatra tsy afaka ny lozana lavitra tsy maintsy misy an'le mpianatra misy ianao satria tsy azo alefa rery. Tena tsy mety aminay fa raha mba mety aloha izay eny ihany dia eny izay mba jeren'ny olona fa tena tsy mety. Fa olana naroso ny UNICEF manoloana ny fanahiny io an'ny mpianatra ny fanomezana tranolay lehibe ampiasaina ho toy ny efitrano fianaran'ireo ankizy ary apetraka ao amin'ilay tobiny traboina. Ny ministeran'ny fampianarana sisa no andrasana amin'ny fanomezana mpampianatra sy ny fandaminana. Isy ihany koa ny toerana natokana ho an'ireo biby fiompy eo Antotapenaka hatrany anjarany isam-pokotany kosa ny fitandrona ny fandriampahalemana ny amin'ireo trano ilaozana. Tsy hoe baiko zay amin'ny aloha ahitsiko tsy hoe baiko amin'ny famatsy vola ny fanjakana ny aniarany dinika tamin'ny famatsy vola dia izay ny fanapa-kevitra ny raisina hoe afindra to tamaradoly izy ina ny antony tamarana rato dia mba hifiarovana ny ain'ireo olon'ireo amin'ny lafiny fahasalamana voalohany indrindra eo koa amin'ny lafiny hoe sécurité amin'ny ankapobeny hoe mba tsy paritaka ireo olon'ireo amin'ny mety hisy fanafina sy ny namany fa ato izy zany dia moramora koa ny fanjakana miaran'ireo vahoaka ireo.
Efa misy ny toerana azona ampidirana traboina teto fianakaviana manodidina 200 izy ireo amin'izao fotoana izao no efa eny. Raha tsy ahivina, ny alatsinainy izao no anomboka ny famondrana ofisialy ireo traboina ary isy ny fiarabe hitaterana azy ireo sy ny entany avy araka ny fandaminana efa nampitaina tamin'ny sefiboko tany androany maraina. Andrasana araka izany ho toy ny ity hetsika fanangonana ny traboina ity. Eo amin'ny vaovaon'ny kolontsaina kosa indray hetsika maro loko no iarana amin'ireo solitena avy amin'ny firenena 50 maneran-tany mandritry ny hetsika izay ho tanterahana ny 7 martsa ho avy izao ao amin'ny Café de la Gare Sora ny angalinana andro frantsay ity hetsika ity ary ampavaka izany ny fananany tsirairay ny sakafo aroso sy ny 17 martsa izao kosa ny fanomezana sehatra ireo mpikambana vaovao amin'ny chef avenue music club ho an'ireo izay mpankafy ny lanonany amin'ny trano fandihizana fanampanazavana. Am'tindray mitoraka ity dia misokatra en tant que club inona mihitsiny izay. Ça veut dire hoe manomboka amin'ny after work dia manao misokatra en tant que club mandihy, misy piste de danse, misy animation DJ etc. 19 mars zany soirée goût de France ny thème izy io l'initiative an'ny ambassade de France et de Madagascar va organiser sur à peu près 1500 pays dans le monde. Mbola amin'izay vaovaon'ny kolontsaina izay hatrany alamaty taom-baovao malagasy isan'ny votoatiny taom-baovao malagasy ny fanomezana tsodrany lehibe ataon'ireo ray aman-dreny na ireo zokiolona ho an'ny rehetra ao ihany koa ny fanomezana ny satabary ary ny vary tondra-dronono sy tantely araka ny fantatra dia ny tsinam-bolana ny volana martsa no ankalazana izany taom-baovao malagasy izany ary ny faraka amin'ny 20 ny volana martsa no ankalazana izany amin'ity taona 2024 ity tafiditra anatin'izany ny famerena ny asin'ny tsirairay sy ny famerena ny lanjan'ny mamalagasy efa nisy hatramin'ny andro ny fahampanjaka fanampanazavana mikasika izay. Tiana hiatongavana dia mazava ho azy hoe ny amerina le fahendrena malagasy ho an'ny tsirairay mba ahafahantsika mandroso izany fa satria raha tsisy fahendrena ianao tsy afaka hampandroso ny firenenao, tsy afaka hitenina izany izy ianao raha ohatra ka tsy ao aminao ilay fahendrena ary isan'ny tsy fananana fahendrena ny isan'ny tsy mampilamina ny tany anankiray. Nefa ny hirarianay dia ny malagasy isan-tokantrano ny ankalaza ny taom-baovao malagasy satria kolontsaina momba antsika rery mba mampiavaka antsika merenantsika amin'ny fahendrena malagasy dia izay no anentananay an'le amin'ny faraka amin'ny 20 ny volana mars. Any Mali Européana telo teratany frantsay iray, belge iray teratany maliana roa ary iray efa tsy fantatra mazava no nisy namono alina nandritra ny fanafiana amin'ny tapiadina nitranga tao amin'ny trano fisakafoanana iray tao Bamako valo naratra tamin'izany raha nambaran'ireo mpitandron'ny filaminana lehilahy iray no ahina nitra tao ny sasakalina bomba maromaro nalefa tao amin'ilay efitra nisy ireo mpisakafo nisy ihany koa ny fitifiran'ireo olona ireo fotoana votahorin'izay no nivoaka ny trano ity lehilahy ity ary nitra tao amin'ny fiara iray manokana teny an-dalana izy nifanihatra tamin'ny mpitandron'ny filaminana karaikitra ny fifampitifirana mpitandron'ny filaminana ampolo nidina antsehatra tamin'ity raharaha ity mbola hina itombo ny tarehimarika raha nitombatomba ny mpamonjy vonana moka ny razana tao amin'ity trano fisakafoanana ity ny filoha frantsay izay nilaza treto fa anolo tanana ny filoha malianina amin'ity raharaha fampiororona ity ary isy ny fifanantonana eo amin'ny rotota avy hatrany dia namoaka fampitandremana ho an'ireo teratany frantsay any Mali ny masivo frantsay ny antoerana amin'ity raharaha ity. Fa iverina eto an-toerana kosa eto anatin'ireto vaovao nisongadina ireto tsy maintsy andro fivoriana tsy ara-potoana ny governemanta amin'ny herinandro avy eo andaniana ny sata manokana Antananarivo renivohitra. Minisitra fitsisym-bahoaka araka amin'ny 20 hatreto no mbola nanao fanambaram-panahina ny alatsinainy ho avy izao kosa no afindra etsy amin'ny abatoara teo aloha etsy Andotapenaka ireo traboina hatramin'ny 5,4 alina eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay koa no entina manakatona ny fampalamaovao tamin'ity anio ity isaorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany isaora manokana ireo mpanaraka ny fampalambaovan'ny fahitalavitra Kolo TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA sy ny fahitalavitra DSTV mame fotoananao indray raha mipitsy tahaka izao veloma tompoko.
Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Nanolotra anao teo, ny VAOVAO.